manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy, ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny raina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Dia ampifaliana araka izany hatrano androsoana ao anatin'ny tokantranontsika mianakavy amin'ny alalan'ny tony fandaharana mahafinaritra itony izay itombony ny fahalalana, fitahiana sy ny fahasoavana, fa raha ny marina ihany koa dia idirana makany amin'ny fahalehibiazana hatrany hatrany. Manolotra ny fiarabana feno atsika mianakavy ao anatin'ny tokantrano ao ny tenanay ny pasteur Heritiana Rafanomezatsoa izay miaona aminao ankehitriny, ary eto anilaiko eto ihany koa ny pasteur Tovinarivo Tremarivony miarabanao pasteur, miaraban'ny mpiaino ihany koa tsika. Miarabantsika tompoko ho anaizanaiza toerana izay andrenesanao anay sy mba hijerenao anay amin'ity alina na amin'ity marain'ity na amin'izao atoandro be zao ihany koa, dia manono ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra hanaraka hatramin'ny farany. Samuel voalohany toko fafito no resantsika eto androany, ary manonona ny fitahin'Andriamanitra ho an'ny pasteur Rafanomezatsoa Heritiana ihany koa. Ya, mialohany idirantsika ao anatin'izay famelabelara-kevitra lehibe izay dia hivavaka isika metraka izany mba hoe ambany fitalian'ny tompo hatrany hatrany, hiara hivavaka isika tompoko. Raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izahay fa dia tsy manam-paharitana ary tsy manam-pahataperana ny fahasoavanao, mitombo ary vaovao isan'andro izany satria mizara zava-tsoa anay ianao amin'ny alalan'ny tony teny sy ny fampianaranay itony, idirana amin'ny fahalalana, fahatakana, fahendrena, fahasoavana ary ireo fitahiana maro tsy voatanisa ao amin'ny fahatsaranao. Anao izany aminay indray ianao androany tompo amin'ny alalan'ny fampianarana izay ho atao etiko, dia meo anay ny saina fanahy hery, ary zany nao ka metraka ny teny eo ambavanay ho zaraina amin'reto mpiaino sy mpijery reto. Vanginao ihany koa ny isa tokantrano olina sy angetaeta ary andatsaka-po izany teny izany tahaka voa afafy amin'ny tany tsara ka amobe, ary tsy hiverina foana any aminao raha tsy efa nahatateraka izay rehetra nanirana azy. Misaotra Jesosy amen. Tafiditra tanteraka sika ao anatin'izao fandarana izao, horaitsika avy hatrany ny vaky teny bokin'ny Samuela voalohany toko fahafito manomboka eo amin'ny andininy faharoa andraisantsika izay afatra izay, hovakitsika tahaka ny mahazatra dia afaka manaraka tsara ianao anatin'ny tokantrano ao, dia izy koa mifamelabelaran-kevitra izay ahafahanao migoka ny fahasoavana amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Ny nampibebahan'i Samuela ny Israely sy nandresen'ny Filistina ary nitsaran'ny Samuela ny Israely. Andininy faharoa. Ary hatramin'izany andro izany dia nitoetra ela tao Kiriata Jerima ny fiaran'i Jehova dia 20 taona. Ary ny taranak'Israely rehetra nalahelo an'i Jehova, ary hoy Samuela tamin'ny taranak'Israely rehetra, raha miverina amin'i Jehova amin'ny fonareo rehetra tokoa ianareo, dia areo hiala aminareo ny andriamanitra hafa sy ireo Astarta, ka ampiomany ny fonareo an'i Jehova, ary ao ka izy ihany no tomponareo, dia amonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Dia nanary ireo Bala sy Astarta ny zanak'Israely, ka nanompo an'i Jehova irery ihany. Ary hoy Samuel, vorio ny Israely rehetra ho an'ny Mizpa, dia hivavaka amin'ny Jehova ho anareo aho. Dia nivota ny Mizpa izy ary nanovo rano ka nandraraka izany teo anatrehany Jehova,
sady ny fahadianina tamin'izany andro izany izy ka nanao hoe efa nanota tamin'i Jehova isika. Ary Samuela nitsara ny zanak'Israely tamin'ny Mizpa. Ary rehefa reny Filistina fa efa vory tao Mizpa ny zanak'Israely, dia niakatra namely azy ireo ny andrinan'ny Filistina. Ary noho nandre izany ny zanak'Israely dia raiky taotra izy noho ny Filistina. Ary hoy ny zanak'Israely tamin'ny Samuely, aza mitsahatra mitaraina amin'ny Jehova Andriamanitsika ho anay ianao, mba hamonjeny anay amin'ny tanan'ny Filistina. Dia naka zanak'ondry mbola amin'ony Samuel ka nanatitra azy ho fanatitra dorana ho an'i Jehova sy nitaraina tamin'i Jehova ho an'ny Israely Samuela, ary niaino azy Jehova. Ary raha mbola nanatitra fanatitra dorana Samuel, dia nanatona ny Filistina hiady amin'ny Israely. Fa Jehova nampikotroka mafy tamin'ny Filistina tamin'izany andro izany, ka nampifanaritaka azy. Dia resy teo anatrehan'ny Israely izy, ary ny lehilahy amin'ny Israely niala tamin'ny Mizpa, dia nanenjika ny Filistina ka namely azy mandra-patongany tany Betika. Ary Samuela nakavato ka nanorina azy teo anelanelan'ny Mizpa sy Se. Ary ny anarany nataony hoe Ebenezer, fa hoy izy efa namivonjeny Jehova isika hatramin'izao. Dia resy ny Filistina ka tsy tafiditra tao amin'ny faritanin'ny Israely intsony. Ary ny tanan'i Jehova namely ny Filistina tamin'izany andro rehetra ny ainan'ny Samuel. Ary ny tanàna izay efa nalain'ny Filistina tamin'ny Israely dia azo ny Israely indray hatramin'ny Ekrona ka hatrany Gata. Ary ny faritanin'ireo dia nalain'ny Israely tamin'ny tanan'ny Filistina koa. Dia niavana ny Israely sy ny Amorita. Ary Samuel nitsara ny Israely tamin'ny andro rehetra ny aina. Ary nandeha isa-taona izy nitety any Betela sy Gilgala ary Mizpa, ka nitsara ny Israely teo amin'ireo tanàna rehetra ireo. Dia niverina ho an'ny Rama indray izy, fa tao ny trano. Ary nitsara ny Israely tao izy, sady nanorina altara tao ho an'i Jehova. Lavalava kely ny teny pasteur, mana FDB reny afatra ireny atolotra ho anao ny fitariana. Raha hofitintsiko kely aloha zany ny resaka eto, tonga moa tsika dia ato anaty baiboly zany no ifatohan'ny saina maneritreritra. Dia reto zanak'Israely reto zany tsy nanana mpitarika mazava izy ireo hatramin'ny andro nahafatesan'ny Joshua niditra tao amin'ny bokin'ny mpitsara, ny bokin'ny Rota, dia tsy nanana mpitarika mazava. Ary vokatr'izay tsy fananana mpitarika mazava izay dia mazava no volazan'ny tenin'Andriamanitra hoe samy nanana zay no heveriny marina araka ny fony avy ny olona rehetra. Zany hoe samy nanana ny foto-keviny. Io moa le tsy haiko na ohabolan-drazantsika izy iny na fitenenana voatatoato fotsiny hatramin'ny taona 90 nakaty le hoe biby tsy manan-doha tsy mandeha. Fa misy mitombona ihany zay resak'izay. Ary vokatr'izay le hoe tsy fananana mpitarika izay dia nisy vanim-potoana na dia ny fiaran'ny faneken'i Jehova aza dia nobabony ny fahavalo. Ary reto Filistina reto moa zany no tena fahavalo ny zanak'Israely hatramin'ny androany. Tsy vitan'izay ihany koa nefa ny fa matetika izy ireo no nivoady hoe tena nompo an'Andriamanitra izay, tena nompo an'Andriamanitra. Dia maty ny taranaka anankiray iny, na maty mihitsy ilay mpitarika tao anatin'izay dia niverina indray nanompo anybala ry zareo reo, nanompo sampy. Ary anisany ngeza be na tonga an'ireto zanak'Israely reto tena babo teo anatrehan'ireto Filistina, dia izy nanompo ny bala sy ny Astarta sy ny Asera, zany hoe anisan'ny fampotsampo matanjaka be any amin'ny faritry Palestina iny ireo fampotsampy atao hoe bala na Astarta na Asera reo zany tamin'izany vanim-potoana zany pasteur Rafamezajoertina. Rehefa teo Elim-pisorona zay nasitsika resaka teto ny tantaran'ny Elim-pisorona
dia tena nanao ny asa fisoronana tokoa elim-pisorona fa saingy zao a nisy fahadisoana ngeza be zay nataony elim-pisorona satria dia ny zanany Ofiniasy Fineasa dia nijangajanga tamin'ireo vehivavy tao anatin'ny fiangonana tamin'izany fotoana zany ary ninana tsy mba ninana an'le hoe ampahendrena na niandry ny fitantanana avy amin'Andriamanitra sy ny tompona raikitra tao anatin'izany fa norobarobainy ny fanatitra Jehova nalay ny ankery ny fanatitra Jehova tamin'izany vanim-potoana zany tsy mba nandray andraikitra elim-pisorona na dia mpisoron'Andriamanitra azy dia Andriamanitra dia efa niteny manao hoe ho fato ireo zanakao ireo nampalahelo moa zany fa maty tokoa le zanany mirala ary Andriamanitra dia tsy niteny tsony tamin'ny elim-pisorona tamin'izay fotoana izay ozy ny soratra masina efa novakitsika teto manao hoe nandritra ny taona maromaro dia tsy niteny tsony mihitsy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely fa soa fa nitsangana indray Samuel mpaminany ary Samuel mpaminany dia zanaka anankiray tao anatin'ny fangirifirina nazahoana azy satria vehivavy anankiray momba no niteraka azy dia iana ary nivoady izy manao hoe raha mba homenao taranaka mba homenao zanaka dia atolotro anao izy mandritra ny androm-piainandretrany isaoran'Andriamanitra moa zany fa nahazo taranaka somatsara izy ary dia natolono an'Andriamanitra nanomboka teo zany dia nanomboka niverina tsy kelikely ny ray ilay fahamarinana zay notenenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mose sy Josua dia nanomboka tranga tsy kelikely ndray zany le fahamarinana ireo fahamarinana zay nafenina sy ireo fahamarinana zay tsy notoriana sy ireo fahamarinana zay takona tanteraka dia nanomboka nitranga ndray tamin'ny andro ny Samuel ary raha nandinika antsika ny baiboly zay nivakinao teo pasteur Rafanomezatsoertina dia niverina nanompo sampo ireo zanak'Israely reo ary Samuel tamin'ny fotoana zay niatombohan'ny ny fitsarany ny zanak'Israely sy ny nampiasany an'ilay fanomezam-pahasoavana pahita moa zany filaza azy tamin'izany fotoana zany na hoe mpaminany dia nanomboka nahafantatra izy hoe manompo sampy ane reto zanak'Israely reto manompo sampy ane reto olona ireto dia teto amin'ity toko fafito ty dia hoy Samuel hoe vorio ny Israely rehetra ho an'ny Mizipa dia hivavaka amin'i Jehova ho anareo dia nivory tany Mizipa izy ireo tamin'izany fotoana zany ary dia nanomboka ny zavatra nataony voalohany aloha zany pastera dia hoe sady nivavaka teo anatren'Andriamanitra ry zareo no ny fadisianina ary niaiky teo anatren'Andriamanitra fa nanota tamin'i Jehova ry zareo reo nanota tamin'i Jehova zany hoe ilay fomba fiverenana teo anatren'Andriamanitra dia tsy hoe niverina fotsiny tsotsotra tamin'izao fa nisy fibebahana lalina tao nisy fiekekeloka tao ary teto zany dia voalazan'ny soratra masina fa tamin'ny alalan'ny fifadian-kanina mihitsy no niverenana tamin'Andriamanitra izany ireo teboka anankiroa ireo nresahany eto pasteur Rafanomezatsoertina dia ny hoe fibebahana lalina ny olona anankiray pasteur raha to ka tia tsapany hoe fanatrehan'Andriamanitra izy tia tsapan'izany fahamasinan'Andriamanitra ao amin'ny fiainany zany dia ny zavatra tsy maintsy hita amin'izany olona izany dia zao fibebahana lalina tsy misy pino atsapan'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy misy pino afaka handeha amina fahamasinana zany raha ohatra ka ny voan'ny fahotana ihany no ao anatiny mbola tsy mibebaka marina tamin'ny fony manontolo ilay olona ary zany natonga ny Jaona mpanao batisa fony vo anao batisa voalohany izy dia zao ny teniny manao hoe mibeba ianareo sy vakaiky ny fanjakany lanitra dia nanantona le olona dia niteneny manao hoe mamoaza vomendriky ny fibebahana ianareo ary aza mieritrertranakapo hoe manana ny Abrahama rainay zay zany hoe lay voan'ny fibebahana aloha zany nitakina mba hatsapana an'izay fanatren'Andriamanitra sy ny hoe atonga ny olona anankiray anana fahamasinana ao amin'ny Romana toko 9 ny 9:20 dia misy andalatsoratra masina mahafinaritra tahaka an'izao pasteur manao hoe fankehitriny rehefa afaka tamin'ny ota ianareo izy ka tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana
ary ny farany de fiainana mandrakizay romanina toko fahina andiny foromborapolo misy an'izay andalatsoratra masina izay tsika moa manana le séminaire mandritra n'ity volana manontolo ty hoe iresaka an'izay fanatrehan'andriamanitra sy famasinan'andriamanitra zay a zay tsy mivoana velively am'ty fampianarana eto am'ty bokyny samoel toko voalohany toko samoel voalohany toko fafito ity de jereo tsara zany fa ny zavatra nataon'ny samoel sy ny zanak'israely tamin'izany fotoana zany de notomina ho amin'ny alalan'ny fifadian-kanina ary nitomina tamin'ny alalan'ny fibebahana za de miantso atsika atao anatin'ny tokantrano ato hoe ho anao zay matsiaro ny tenanao somary marisarisa kely ny ara-panahinao maisamaisatra kely ny fifandraisanao amin'andriamanitra matsapa angamby anao am'izao fotoana zao fa tomba olona mivavaka ihany nefa ny matsapa fahamainana ry eniny fanahinao mihitsy hoe tsy misy etaeta tsony eo anatinao ao a ary na ianao za de matsapa ohatra ny tsy henin'andriamanitra tsony ny feon'ny fitarainana fataro araka ny vavaka nataony davida mpanjaka manao hoe dinio andriamanitro fa andreo de misy lalana mampahory atao anatiko le lalana mampahory nyresahany davida de resaka fahotana andreo de mampahory ao anaty izy io ary ino no ibebahana ino no ibebahana satria ny mpanompon'andriamanitra anankiray ny mpino anankiray na mpanota anankiray mena ao anatin'ny fahotana de mitovy daholo samy tsy mahatsapa an'izany atao hoe fanatrehan'andriamanitra izay ary zay no fihetsika voalohany maty hidirana tao samoela teto hoe niantso ny olona izy ifadihanina ary niantso ny olona ihany ko pasteur Rafanomezatsoertina ho am'izany atao hoe fibebahana lalina izany zavatra vitsivitsy no nambaranao teo pasteur zay rafehezina de milaza fa tafasaraka tamin'andriamanitra reto vahoaka sy zanak'Israely reto raha voan'ny fisarahana amin'andriamanitra pasteur no resahana de zava-doza mandrakaribany ao ambadiky zay ary fahafatesana fampite faravana eo amin'ny fiainan'ny karazana olona isan-karazana ary de mafy manjo ny olona anankiray na ny firenena anankiray na ny tokatrano anankiray zay atao hoe tsy misy an'andriamanitra izay pasteur vokatry zany indrindra de misy fanamarina eto etin'ilay ten'andriamanitra hoe nitao anatin'ny roapolo taona no nisy zay fisarahany reto zanak'Israely reto zay tamin'andriamanitra de hoe le ten'andriamanitra hoe de nalahelo an Jehova ny zanak'Israely tao anatin'izay fotoana zay le malahelo resahany eto pasteur tsy hanany zay Jehova de ahoana ry zay tsy le malahelo le manembonembona oatra le any ambanivohitra reny fa matsiaro mihitsy am'le hoe raha mbola teo anatrehan'andriamanitra mantsy ty fiainany ty ary raha mbola nijanona ho mpanompon'andriamanitra mantsy tsika ary raha ho anatin'ny tontolon'ny fiainana miaraka amin'andriamanitra mantsy tsika de tsy zao satria araky ny nambara teo pasteur de fijaliana ary fampahoriany firenekafa zay nanandevo azy tamin'izany fotoana izany de ny Filistine no nahazo andraiky zanak'Israely reto roapolo taona ary rehefa io no mahatratra ny olona anankiray pasteur potika zay potika tsy zavatra vanina tsy zavatra mitsangana ary eo le mampanembonembona n'ilay toerana teo aloha kanefa mampalahelo koa be deaibe ny manembona fa tsy tafavela be deaibe ny matsiaro mihitsy an'izany hoe hafa ihany ny manompo an'andriamanitra fa tsy tafavela be deaibe ny matsapa mihitsy zany hoe ny aina tao anatin'ny tontolon'ny fitahian'andriamanitra fa voafatotra fa ny zava-dehibe pasteur mbola misy ndray ilay fotoana tahaka zay namerenana nreto zanak'Israely reto tamin'ny alalan'ny Samoela hoe raha tena ho amponareo marina ary raha mangetaeta marina ary ianareo ary raha mahatsiaro an'izay toeram-pitahina sy fitsarana ataon'andriamanitra taminareo izay ary ianareo de ndao iverina de io le fibebahana ny tenenina te ndao anatona an'andriamanitra ary io ny andriamanitra hafa ary io ny bala ary io ny astarta rehetrarehetra sy ny fanompotsapy zany ny tontolo iainana ny ainany reto vahoaka reto inona tokoa moa pasteur no tombontsoa iainana sy vokatra hiakatra ao anatin'izany ny olona ne rehefa manompo samy tsy hijery firenekafo tsika fa netsika eto Madagasikara atsika mba efa niaina sy nandalo an'izany any taloha tapakazo vovokazo vovopaty ary vody azo zavatra etseroany pasteur no tompona atakalony olona an'andriamanitra inona moa ny zavabanina am'izany ary famonjena netreretina ho tadiavina andriamanitra nariny sampony natao aizany tsy korotana ny tokatrano aizany tsy hanofo ratsy andro aman'alina aizany tsy ahanitra sy hofadiranova na andro aman'alina ary betsaka aza no mivatra tanin'ny razana fampitena tahaka an'izany
teo ny nanembonembony reto zanak'Israely reto, hafa ihany le miaraka amin'Andriamanitra, hafa ihany le mivavaka, hafa ihany le hoe Jehova no tompony. Fa eo pasteur no mitaiky an'ity le atao hoe fibebahana zay netiny Samuel ity. Ndao Jehova irery ihany izy no tompony, ary ario ny Andriamanitra hafa rehetrarehetra sy ny sampy rehetrarehetra, fa ao ambadiky zay no isy famerenana amin'loha, ao ambadiky zay no isy fanarenana fitsanganana. Indraindray pasteur ity resaka fibebahana ty azony io aloha hoe inona zany le mibeba, ary le zavatra tsy foiny mihitsy no ao an-tsainy voalohany hoe de tsy anao aty, de tsy anao aty, de tsy anao aty, fa ny feany pasteur dia zao fanapahan-kevitra entitra na nompo an'Andriamanitra io dia anao ny sitrapon'Andriamanitra madidio, dia Andriamanitra ny tompona ndraikitra amin'ny fiainana ary antoka amin'ny fiainany ao ambadiky izay. Na hiazona zavatra hafa izy dia tsara ny manamarika fa afaka mitazona ny anarana kristianina izy, fa Andriamanitra tsy miraitsy kombakomba ao mihitsy Andriamanitra tsy miditra ao mihitsy ny olona no misoratena kristianina fa fotoana miazona zavakafa izy dia mizaka ny vokany tsy mifampitena ao ambadiky izay izy, dia zay ny atao hoe fibebahana, tapa-kevitra ny olona anankiray afoiny zavatra rehetra. Ary zay ny fanamarian'ny Samuel tety, aoka i Jehova irery ihany, tsy ampina zay ny voalazany amin'ny didy folo pasteur manao hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Tiany atongavana dia hoe mavita azy tsy mila pina, tsy mila mpanampy aza fangaro zavatra hafa, ajanony mihitsy zavatra rehetrarehetra mifikirinao ny tomponao hatramin'izay, na inona vokatra ny entiny na inona vokatra entiny, karaha zany tomponao lohalaovako azy dia vitanao andray ny hitondrako azy rehefa be, fa tsy tian'Andriamanitra mihitsy pasteur anao fangaro azy zavatra. Zay le karazana atao hoe fibebahana lala. Hitantsika moa ny dingana nataon'ny zanak'Israely fa nariny daholo lay sampy, miverina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izy, niaiky mihitsy izy fa diso lalana, niaiky mihitsy izy fa tsy netiny zavatra rehetra natao teo aloha, fa tao ambadiky zay sokatra ny fitahina. Resy ny fahavalo na le Filistina zany manao lalandririnina hoe ndao ndray ho asinitsika ndray ny zanak'Israely ary ny fahavalo pasteur dia manao lalandririnina rehefa tsy manan'Andriamanitra ny olona anankiray. Rehefa tiany asiny io olona io dia asiny, rehefa tiany tomany io dia ampitomany, rehefa tiany ho ravany io dia ravany, tsisy lerany tsisy fotoana fa pite. Fa teto saika anao an'izay ny Filistina mialan'ny Israely fa diso fanantenana, satria zanak'Israely efa tafaverina amin'ny Jehova ny mety, zanak'Israely efa mibebaka ny mety, zanak'Israely efa nisaraka tamin'ny lalam-pahafatesana sy ny lalam-pahaverezana, teto tafaverina amin'ny izy ny fiainan'ny olona anankiray pasteur. Raha zay ny tonga ao amin'ny fiainana pasteur. Ny marina be zay zavatra izay, satria ny fiangonana anankiray na ny tokantrano iray pasteur na ny tsiraray visam-batan'olona rehefa tonga tanteraka ao anatin'izay fibebahana izay ka matsapa an'izay le hoe fanatren'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra zay, ka miala ny fahotana, dia tononona hoe mpandresy zay olona zay pasteur. Ny mifanohitra aminy dia fanontaniana mipetraka mahita mpanompon'Andriamanitra ianao kristianina be lehibe, resy anady amin'izao fotoana izao, tena resy ny fiainana, podiky ny aretina, rava tokantrano, rava fananana, miverin-dalana. Indrandray aza toa ohatra ny teany metsiny an'Andriamanitra hoe tsy hitako izay tena marina amin'ity fanompona ny tompo ty. Ny marina dia hoe tsy lay Andriamanitra akory ny tsy mamaly babaka na ty baiboly ty ny lozan'ny toetrandro, fa eo le mipetraka foana le safidy hoe tsika re olona rehefa tena hivavaka dia tena hanaradian'Andriamanitra, dia aloha manaradian'Andriamanitra. Zany na tonga an Jesosy ny teny ray andro manao hoe tsisy olona ozy mitana fangady tarihana ka mierika ka homendrika ho mpianatra. Ny tian'ny tompo lazaina dia ny hoe raha te hanaraka ianao dia afozy ny zavatra rehetrarehetra zay mamatotra sy mangeja anao, manavesatra anao ao aorianao. Misy fanapahan-kevitra tokoa tsy maintsy raisina pasteur. Rehefa hifarana ny tantaran'ny Josoa dia miteny mazava izy manao hoe kofodionareo anio zay Andriamanitra ho tompoinareo, na ny Andriamanitra ny tompoin'ny razanareo tany an-dafin'ny ony dia ireo bala sy Astarta sy ireo fanompo-tsampy, na ianareo hanompo an'i Jehova fa raha izao sy ny ankonako dia hanompo an'i Jehova izay. Zany hoe mipetraka tsara mihitsy zany le safidy
hoe re olona rehefa hanompo an'andriamanitra dia ary io fanafody ratsy io, ary io fampotsampy io, ary io ty resaka toetra ratsy ty sady mijangajanga ny manompo an'andriamanitra, sady mandainga ny manompo an'andriamanitra, sady mangalabadin'olona ny manompo an'andriamanitra, sady mikikitapakazo ny manompo an'andriamanitra, sady manao an'ity zavatra tsy fahamarinana kolikoly avo lento ty, sady manompo an'andriamanitra ho tononona kristianina ihany. Zay iny le tenin'ny soratra masina eto. Fa rehefa zay ny atao dia ho tafaverina amin'andriamanitra ny fon'ny olona. Ary zay ny antony namoriny Samuela ny zanak'Israely tao Mispa, tao amin'le toerana tao hoe Mispa, nisy afatra mavesa-danja tao. Izay no entiny Samuel, ary dia nafinaritra moa zany tamin'ity eto amin'ity toko fafito ny resaka mantsy zao. Nibebaka ny olona, nanolo tena ho an'andriamanitra ny olona. Ary arak'le teninao teo hoe ny olona anankiray pasteur rehefa tena ao amin'ny andriamanitra dia ohatrany hoe mandeha amin'ny fahazarana indray reto Filistiny reto hoe ndao indray ho tafihana fa efa zatra resy reo e. Kinanjo tsy zay ny zavatra nitranga, tsy zay ny zavatra nitranga, fa hiteto tsy adin'ny Samuel sy ny Filistina ny hita teto, tsy adiny zanak'Israely sy ny Filistina ny hita teto, fa Andriamanitra mihitsy. Eo amin'ny 10 izy hoe ary raha mbola nanatitra ny fanatitra hodorany Samuel dia nanatona ny Filistina hiady amin'ny Israely, fa Jehovah nampikotrokorana mafy tamin'ny Filistina tamin'izany andro zany ka nampifanaritak azy. Dia resy teo alohan'ny Israely izy ary ny lehilahy amin'ny Israely niala tany Mispa dia nanenjika ny Filistina ka namely azy mandrapatonga ny tany ambanin'ny Betikara. Hitanao, Andriamanitra mihitsy zany no namorona fitaovam-piadiana, fitaovam-piadiana mahery vaika noho ny fitaovam-piadiana nucléaire ty satria avy any an-danitra mihitsy ny kotrokorana no nalefa n'Andriamanitra, ary dia nisaviritaka teo ny Filistina dia nataony zanak'Israely fotsiny nanapaka ny lohany fotsiny sisa, nanapatapaka fotsiny sady manetsika zany. Io koa hoe misy hetsika ho an'ny zanak'Israely fa tsy hoe nijanona fotsiny tamin'izao izy dia nifameno le izy. Zay zavatra anankiray zay pasteur. Zavatra anankiray faharoa dia izao, ozy izy eo amin'ny 15 dia hoy ny zanak'Israely tamin'ny Samuel: aza mitsahatra mitaraina amin'ny Jehovah Andriamanitsika ho anay ianao mba hamonjeny anay amin'ny tanan'ny Filistina. Dia naka zanak'ondry mbola minono Samuel ka nanatitra azy ho fanatitra hodorana ho an'i Jehovah, dia nitaraina tamin'i Jehovah ho an'ny Israely Samuel ary niaino azy Jehovah. Misy lesona ngeza be eto pasteur. Tsy tongatonga ho azy tompoko ny fisehoan'ny Samuel mpaminany, fa zavatra efa voaman'Andriamanitra. Ary raha tsy teo Samuel mpaminany mety tsy nitsarobana taty ambany masoandro tsony zany taranak'Israely zany, fa mety ringany zany. Fa noho ny hoe fisian'ny Samuel teo dia ranomarina tsy nisy olona teto afaka nitora fanatitra teo anatren'Andriamanitra na afaka nitaraina teo anatren'Andriamanitra mba azahoany zanak'Israely famelan-keloka. Tsy nisy olona ninon'Andriamanitra vavaka tsony, satria nampalahelo an'Andriamanitra loatra le fahotana zany pasteur, ary indrindra le hoe le fahotana ny verimberina hoe nibebaka dia nanompo sampo, nibebaka dia nanompo sampo, dia nibebaka dia niverin-dalana, dia verina kely amin'ny tompo dia niverin-dalana, dia tsy zakan'Andriamanitra tsony le izy. Tanterakarabaky teny le teny amin'ny bokin'ny Isaia hoe papo-maso tsy hijery anareo. Zay le izy. Fofona fahavetavetana amiko izy ny fivavahanareo. Dia zay mihitsy ny zavatra nitranga teto. So zany fa teo Samuel irery ihany. Dia le zanak'Israely zany mahatsapa hoe tsy henon'Andriamanitra vavaka tsony. Dia tany amin'ny Samuel zareo nitaraina hoe aza mitsahatra mivavaka ho anay ianao, mitaraina ho anay amin'ny Jehovah Andriamanitra ianao mba hamrano fo aminay. Samuel raha teo amin'ny mahampanompon'Andriamanitra azy dia tsy nandatsy izy manao hoe ataovy ihany fa tena zay tokoa, tena ny fona tanteraka izy satria hitany ihany ny toepon-dreto olon-dreto hoe misy etaeta ihany tao, na dia olona mafosy mafiatoko azy. Dia nanomboka nanao intercession i Samuel mpaminany tamin'izany fotoana zany, nitaraina teo anatren'Andriamanitra. Le zanak'Israely raha teo efa nanomboka niverina tamin'Andriamanitra ny fona, tapa-kevitra niverina tamin'Andriamanitra. Zany iny mahatsara an'le hoe misy zavatra pasteur tsy maintsy ilainao mpanompon'Andriamanitra,
tsy maintsy ilaina mpanompon'andriamanitra, tsy maintsy ilaina olombo ositra zay inon'andriamanitra, zay enon'andriamanitra vavaka. Jereo tsara fa raha andringana ny Sodoma sy Gomora ny Andriamanitra mbola niteny tamin'ny Abrahama izy aloha, ary ny fona ho an'ny Sodoma i Abrahama dia fa ny olona tamin'izany fotoana zany tsy vonona hibebaka tahaka an'ireto, de ny fifonany i Abrahama ny Sodoma sy Gomora no nahavelona ny Lota tao. Zany hoe nisy olona ihany zany voavontsy tao noho ny amin'ny Abrahama. De i Lota efatra mianaka moa fa nampalahelo ny vadiny zany a nyerika de lasa vongatsira, de izy telo mianaka no voavontsy tao tamin'izany vanim-potoana zany. De tetondray ny zanak'Israely ray manontolo le tao amizy pa de namin'ny ran'Andriamanitra fo vokatry ny intercession zay nataony ty Samuel mpaminany ty. Io pasteur misy vanim-potoana ny olona tsy maintsy mila nyreny le hoe reny ara-panahy na ray ara-panahy, ray aman-dreny ara-panahy moa zany ny tiako lazainy eto, tsy hoe izy akory no Andriamanitra na hoe izy no zao na izao, fa le am'le hoe mpitantana na karazana guide spirituel mitondra an'le olona zany pasteur, manoro-hevitra an'le olona. De tahaka ny Samuel mpaminany teto, mbola ho hitantsika eo amin'ny toko fasiva rehefa le nanositra ny Saoly ho mpanjaka, fa mahafinaritra be io tantara io. Fa teto zany zao de hoe ny zanak'Israely ray manontolo no nahazo tombotsoa tamin'Andriamanitra vokatry ny fanatitra sy ny vavaka nataony Samuel tamin'izany vanim-potoana izany. Ary tsara foana le hoe manisy soa mpanompon'Andriamanitra, mampandroso mpanompon'Andriamanitra. Ozy izy ny baiboly eny bokin'ny Hebreo any manao hoe mazotoa mampiatrany vahiny, fa misy sasany tamin'ireny ozy a nampandroso anjely fa saingy tsy fantany. Asa natadiditsika tsara mihitsy ao amin'ny Genesis 20 ihany, fa vokatry ny nampandrosony Sara sy Abrahama ny anjelin Jehovah le telo mirahalahy tamin'ny alalan'io nahatanteraka le teny fikasan'Andriamanitra, manao hoe amin'ny heritaona tahaka izao de hitrotro zazalahy ianao. Tsy tanteraka le teny fikasan'Andriamanitra raha tsy nampandroso an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo zay endriky ny fanatrehan'Andriamanitra tao amin'ilay tanànany, tao amin'ny tokantrano tamin'izany fotoana zany. Ary eto dia anisan'ny zavatra ngeza be mihitsy ny hoe nampandrosony zanak'Israely any Samuel, satria Samuel no namerina indray ilay fifandraisany zanak'Israely tamin'Andriamanitra, satria efa tapaka nandritra ny taona maro le fifandraisana. Dikan'izany rehefa tapaka le fifandraisana, tsisy fiarovan'Andriamanitra tsony reo, tsy misy fitahian'Andriamanitra tsony reo, fa vokatry le fifandraisany Samuel sy tamin'Andriamanitra de niverina indray ny fankasitran'Andriamanitra sy ny fomban'Andriamanitra andreto zanak'Israely eto. Pasteur raha fanomezantsao. Tsy ny baiboly pasteur no antitra na Andriamanitra no niova lasa tsy mitahy intsony. Ary zay moa rehefa anontaniany indray andro manao hoe mo lasa foy vanontana kozy ka tsy nahavotsy. Tsy miova velively Andriamanitra pasteur, fa misy zavatra takian'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra miasa mitahy ny fiainan'ny olona anankiray na ny firenena anankiray. Ary zay no ilana mpanompon'Andriamanitra tahaka an'ity Samuel ty pasteur, zay atao hoe tena mitaky andraikitra mavesatra, mitaky fahasahiana voavana hoe mamerina n'ilay olona tena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tena raha am'izao vaninandro zao pasteur sarotsarotra, kanefa na sarotra tsy maintsy atao, raha zay lalana tsy maintsy voana raha ty zatra natao Samuel ty hoe ho avy zany ilay mpanompon'Andriamanitra de hiteky an'io rova rehetra sy ny tendrombohitra rehetrarehetra feno fanompontsambo ty, de anana fahasahiana avy hatrany, de hoe aringano ty, de aravao ty, de poteo ty, gidragidra be ary enjana ny tantara raha zany misy am'izao vaninandro iainantsika izao. Kanefa pasteur tena rehefa zoina ny tantara de tena io ny lalana niverenan'Andriamanitra tamin'reto fireneny reto, io ny tena lalana niverenan'Andriamanitra tamin'reto zanak'Israely reto, fa raha tsy zany efa teo ambavaloza ambavahoana ny faravana, fahafatesana, fandringana, ary efa de gadra ny Filistina mataona ny maro ary izy reo. Fa io pasteur ny ametrahana hoe misy andraikitra mavesatra, fahasahiana, fanapahan-kevitra entitra takina amina mpanompon'Andriamanitra. Engany mba ho vitatsika zany pasteur, atsika tsy miteny tsika ny dadana atsika mahavita an'izany, fa mba hoe engany mba ho vitatsika zany ara sitrapon'ny tompo de angataka amintsika mba
ezaka takan'izany satria mila miverina amin'Andriamanitra pastera ny firenena mila miverina amin'Andriamanitra ny vahoaka tsy mety pastera no mifanitaka fotsiny ny fampanantenana pokaty be fotsiny hoe tongavy ianao fa hotahina tongavy ianao fa ho afaka fa tsy maintsy atoro amin'ny olona ny lalam-pamarina tsy maintsy ampahafantarina ny olona ny lalam-pamonjena tsy maintsy asaona misaraka amin'ny lalam-pahafatesana lalam-pahaverezana ny olona anankiray ny firenena anankiray te hotahin'Andriamanitra ary mitaky an'izany fahasahiana zany amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray raha ohatra ka tena ijoro marina anao sitrapon'Andriamanitra izy fa ho ambadika zay miakatra mivokatra ary ny tena mahafinaritra pastera dia ny hoe ny zavatra tsy hita tao anatin'ny taona manga zany zao ny hirahiratsika hoe misy zavatra tsy hita nandritry ny andro ny fahaleovantena fa hita amin'izao vaninandro zao fa mahafinaritra amin'io ary ny sekren'io pastera rehefa mivelo amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiangonana voatady hitady an'Andriamanitra ny fiangonana ripodika amin'Andriamanitra mihoatra lavitra noho zany aza mbola ho ataon'Andriamanitra ary afaka mamerina zava-baovao eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray eo amin'ny firenena anankiray Andriamanitra raha ijoro tahaka an'izany mpanompon'Andriamanitra vahoaka manaraka taorina tsy miady hevitra bebaka tsara tapa-kevitra androso milamina ny zavatra rehetra faraparan'ny pastera ny maraparanantsika azy dia ny voalazan'ny teny soratra masina teo moa zany dia hoe resy tanteraka ny Filistina rehefa nivavaka Samuel dia avy eo nandresy ny Filistina dia naka n'ilay vato izy ohatrany hoe nanorona altara teo zany io moa zany nataony hoe Ebenezera no anarany zany hoe vato famonjena karazana tsangam-bato anankiray natsangan'ny Samuel izy io zay tsy natao hivavahana fa toerana anankiray niaonana tamin'Andriamanitra fomba andreo mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly rehefa manao fanatitra izy dia manangana altara foana le fananganana altara zany dia mariky le fiverenana amin'Andriamanitra mariky le fanolora-tena satria ny olona anankiray pasteur raha ohatra ka manana vision ngezabe dia tokony manana ositra ngezabe ny vision lehibe dia mitako ositra lehibe ary ny ositra lehibe dia mitako fanolora-tena lalina ary zay fanolora-tena lalina zay dia mitako fanapahan-kevitra andany fotoana sy fahafoza-tena satria be dehibe ny olona manana vision be dehibe ny mpanompon'Andriamanitra manana vision goavana fa le ositra ao anatiny maivana le fanapahan-kevitra hoe andany fotoana eo tongotry ny tompo maivana fa ny an'ny Samuel teto ny vision ngezabe tao anatiny dia narahany fanolora-tena ngezabe dina ny zavatra nitranga ny zavatra nahavariana eto ampamarana n'ity fandarana ity dia hoe ireo tanàna rehetrarehetra nangalarin'ny Filistina nalain'ny Filistina ohatra hoe Ekrona zany hatrany Gata o zay zany ty Gata ty le ny toerana nisan'ny Goliata izy io an'ny taranak'Israely reo faritany be dia be zay lasan'ny arabo amin'izao vanim-potoana zao ny zanak'Israely fa ny nampalahelo moa le zanak'Israely taty aoriana nivadika tamin'Andriamanitra ihany koa dia tsy manana fa tsy faritany kely sy izy amin'izao fotoana zao zany miandry ny fiverenany ino an' Jesosy satria ny akamaroany jiosy tsy mbola mino an' Jesosy dia miatery miataon'ny firenena manodidina azy ny kely ananana azy mety miala aminy dia ohatr' zany ny mpanompon'Andriamanitra anankiray miteraka tsy fahombiazana eo mpanompon'Andriamanitra anankiray ary mahatonga mpanompon'Andriamanitra ho babo ny tsy fankatoavany any tenin'Andriamanitra fa ny zavatra mahavariana rehefa manomboka miverina amin'Andriamanitra le mpanompon'Andriamanitra sy ny olona tsiraray avy indrindraindrindra fa ty tokantranao zay mampandroso ty dia ireo fitahiana ohatrany hoe votsotra rehetrarehetra dia restauren'Andriamanitra tahaka an'ity toerana tao hoe Gata sy Ekrona sy ny manodidina rehetra ty naverina automatika teo anatrehan'ny zanak'Israely izy io lasany satria zay le fomba fiasan'Andriamanitra paster ary raha jerentsika ny baiboly eto tsisy ady be dia nataon'ny zanak'Israely dia manahoana fa Andriamanitra tany an-danitra no nandray andraikitra dia nataon'ny zanak'Israely mamaritra fotsiny sisa hoe tiany ana dia mazava ho azy fa tahin'Andriamanitra le izy teo ankamanao amaranantsika ny fotoana pasteur fanomezantsao ao zay pasteur misy oentina misy tsakotsakoana ary araka nambara dia hoe tsy mampitombo fahalalana fotsiny tsika fa tokony hitombo amin'ny fahalebiazana fahombiazana fitahiana ihany ko satria efa hitatsika zany lalana zany ary mbola tsy le filaza pasteur fa mbola mandaitra tsara
am'izao vaninandro iainantsika zao ary tsika zao dia miaina amin'izany mihitsy sofa mbola ampiasain'ny tompontsika dia mba handimby androtrano elona na dia fatsetitsony azy izy amerina ny vahoaka ho ao amin'izay lalany famonjena sy ny fitahina ary araka ny sitrapon'andriamanitra zay mihintsika fa tsy maintsy misy abatra miova tsy maintsy misy vetindraisina vavaka famarana vavakantsika tompo raha eo amin'ny anaran'i jesosy misaotra ny amin'ny teny fampianarana zay nianarana teto tao amin'ny samoela voalohany toko fafito iny za mino fa miteninao nambara teto dia isy impact angeza be any amin'reto olona reto hamerina n'izy ireo amin'ny lalan'ny fahamarinany teninao misy mpanompo sampo mijery an'ity fantaranyity sy miaino an'izy ity tompo ohatrany hoe tapa-kevitra kanefa ohatrany misy fahatezerana ihany eo anatin'ny fony ao ianao any amangy azy amin'izao fotoana zao ary anapaka an'izany olona zany misy karazan'olona tena tratrana ozona fanompo-tsampy dia manofy ohatrany manofy enjehana bibilava amin'ny alina afatotrana bibilava zany manofy maty foana manofy miray amina olona tsy fantatra zany ary dia vokany misy fiatraikany lalina ny tokotranony sy amin'ny fiainany manokana androany anefa nytananao mahery dia anafaka amin'ity olona ity tompo ary za dia mandidy andreo fanaratsy ireo amin'ny anarany jesosy miala ny anaran'i jesosy kristy misy fiainan'olona tompo tena ravarava sy potipotika mihitsy amin'izao vanim-potoana zao tena potika kanefa dia ity fotoanan'io ty no irestaurenao an'izany tahaka ny namerenana ny tanyreo zanak'Israely rehefa nitsangana ilay tsangam-bato anankiray izay noresahana teo dia tafaverina somatsara ny taniny zanak'Israely misy fitahina be lehibe votsitra teo ampelantanan'reto olonreto tao anatin'ity olona ity ary tamin'ity tokantrano ity sy tamin'ity fiangonana ity fa iverina zany amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ary iverina amin'andriamanitra ny fon'ny olona iverina amin'andriamanitra ny fananan'ny olona iverina amin'andriamanitra ny tokantrano tsiraray avy amin'ny anaranao jesosy amen hatreo no amaranantsika ny fandarana ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny araina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'i jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur randiary malala heritina davidson sy ny pasteur tovina rivo tremarivona manasantsika rehetra tompo